Ny 4 febroary, Monseigneur Joseph Ignace Randrenasolo. Eveka nandritry ny 12 taona ny Monseigneur Joseph Ignace Randrenasolo, izay notomandry ny 4 febroary 2024. Tany nandizana mahintso no naterahany ny 1 Jolay 1779. Teo amin'ny faraka 12 taonany no nidirany tao amin'ny seminera Zandry ny tao 7 ny taona 1779. 10 taona tao aoriany io no nidirany tao amin'ny Grand Séminaire Ambatoroka hianatra amin'ny filozofia. Isan'ireo niaraka taminy Monseigneur Odon Razanak'olona izay artseveka n'Antananarivo. Nandritry ny fianarana asa na régence nataony dia sehatra asa maro no nisy azy anisan'ireny ny tao 7 izay nisahana ny fampianarana sy ny fanampiana ny pretra Rabe Tokotany Théophile izay tantam-bola. Ny taona faharoa tamin'ny régence dia nina aumônier des jeunes azy tao amin'ny paroisse Sans Fil Toliara. Ny 7 Desembre 1779 no nanamasinana ny frère Joseph Ignace Randrenasolo pretra tao amin'ny ekary nandehizana. Notendrena ho vikera tao Ambohidratrimo sy Mermandroso izy ny taona 779. Ankoatr'izany dia efa notendrena ho père économe tao amin'ny trano Jean faha-13 Mahamasina Atsimo ny taona 1779 izay nisy ny seminera Zandry ny tamin'izany sy teny Ambohipo ny taona 4 hatramin'ny 1 Mon père Joseph Ignace Randrenasolo no curé voalohany tao amin'ny distrika Mandrosoa Antongona ny taona 1779 hatramin'ny 4 Nanohy ny fianarany tany ivelany izy ny taona 1779 nanaraka fiofanana momba ny lalàn'ny fiangonana nandritry ny 9 taona. Rehefa tavaverina avy any dia sady niandraikitra ny distrika Amboniadana no nampianatra ny droit canon teny Ambatoroka. Nafindra tao Tsaramasay avy eo no ny fahalavitana. Nofidian'ny Papa ho eveka mpanampy tao Antananarivo izy avy eo ny 9 Febroary 1779 no nanamasinana azy ho eveka. Herintaona sy tapany ihany anefa no niandraiketany izany dia notendren'ny Papa ho eveka ny diocèse ny Mahajanga izy ny volana Jolay 1779. Ny 4 Febroary 2024 no nodomandry ity olo malaza amin'ny finoana katolika no niaretina nahazo azy. Ny fanaova-tsony ny fifanarana voalohany no antondiany tamin'izany.